eo amin'izay resaka fitokonana izay hatrany dia nampiato ny asa fampianarana sy ny asa fikarohana eny amin'ny Université Mpanjakana sy ireo ivon-toeram-pikarohana nasionaly rehetra ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Io no notapahan'izy ireo omaly nandritra ny fivoriam-be notanterahan'izy ireo. Manohy hatrany ny fifampidiniana ahafahana miroso amin'ny fitadiavam-baolana ihany koa nefa ireto farany. Arony Fanadiadiny. Nampitsahatra ny fampianarana eny anivon'ny Université Mpanjakana ary eny koa nampiato ny fanaovana fikarohana eny amin'ireo ivon-toeram-pikarohana nasionaly ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra. Io no tapaka nandritra ny fivoriam-be no tanterahan'izy ireo omaly. Rehefa nandray fanapahan-kevitra nandritra ny fivoriam-be ny CSS dia nanapaka fa miantona aloha zany ny fampianarana sy ny asa fikarohana eto amin'ny Université n'Antananarivo sy ireo foibe mpikarohana nasionaly miorina eto Antananarivo. Ankoatr'izay dia miantso Conseil national ny CSS mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra entitra amin'ny lakamisy voalohany volana Jiona ho avy izao izay atao eto Antananarivo. Ny ankamaroan'ireo mpianatra dia mbola tsy mahafantatra akory ny fitokonan'ireo mpampianatra. Hatreto mbola tsy mianatra ireo mpianatra noho ny fisian'ny kongresy tanterahany eny Ankatso amin'izao fotoana izao. Etsy ny mpianatra votovorona dia mbola niemitra ny fidirana satria dia amin'ny 27 volana meo avy izao ny fidirana ofisialy. Fantatra eo itokana mampianatra fa tsy hainao hoe inona ny antony sy ohatr'izay. Occupé daholo salarié tato aminay trato. Androany dia niaona tamin'ny staffny présidence ao amin'ny Université Antananarivo sy tamin'ny ministera PIA ny fampianarana ambony ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Anatanteraka filakevitra nasionaly ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny alakamisy voalohany volana Jona izao andiniana sy andraisan'izy ireo ny fanapahan-kevitra. Raha tsy aivina moa dia mitaky ny ampidirana ny indemnité de logement sy résidence ao anatin'ny teti-bola-mpanjakana sy mpantsiana 7 sy 2 arivo ireo CSS.